ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaninana no iaravanantsika hatratra ity sabotsy fa fitony volana septambra ity. Ny bokin'ny apokalipsy no zara mofinaina ho antsika havako. Apokalipsy toko fahatelo, apokalipsy toko fahatelo andiny fafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo natrehanao ka tsy misy maharindra anazy. Fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba mandahy ny anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenany ho jiosy kanto tsy hisy famantainga. Indro ataoko tonga hiankohako eo alohan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko eny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro mifakam-panahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Ho fizaham-toetra izay monina ambonin'ny tany, ho ahafaingana tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny zatrom-poninahitra izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala tsy ala eo intsony izy ary hosoratako eo aminy anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao izay manatsofinao ankizy iainao izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masina manao masirana ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Filadelfia ilay fiangonana fahaenina izay nanoratana tanoratan'ny tompo taratasy ho afatra manokana ary dia voatahiry manaraka ankehitriny antsika moa izany afatra izany. Afatra ho an'ity fiangonana izay tsotra ity, tsotra ary isan'ny kely indrindra aza ity fiangonana tany Filadelfia ity, tany Azia Minora. Azia Minora moa dia iny Turkia ankehitriny iny antsoina hoe Azia Minora tamin'ny fotoan'andro tany any zany nisy ny fiangonany Filadelfia. Ary raha jerena dia tsy tanàna be nge Filadelfia, tanàna kely. Midika teny hoe Filadelfia dia fitiavana rahalahy, fitiavana ny rahalahy satria ilay mpanorina ny tanàna dia tia be ny rahalahiny dia izay maty dia nampitondrainy izay anarana hoe fitiavana ny rahalahy izay ity tanàna ity. Saingy amin'ny fotoana nanoratana ny tantara ny apokalipsy dia efa tsy Filadelfia intsony ny anarany. Efa Néo Césarée izy, zay vao lasa hoe Flavia. Flavia dia avy amin'ny anaran'ilay lay vadin'ny empereur Vespasien angamba izy iny. Dia avy amin'ny anarana izay hoe Flavia izay no nahatonga ny anarana hoe ny anaran'ny Filadelfia. Fa amin'ny fotoana nanoratana ny apokalipsia dia efa tsy Filadelfia intsony no niantsoana azy fa Flavia hoy isika teo taloha kelin'izay dia Néo Césarée na Césarée vaovao tanànan'i César. Raha toa ka jerentsika dia ny atsipirian-teny ao anatin'ity apokalipsy ity dia mazava fa fiangonana tsy nisy tsiny loatra ny fiangonana tao Filadelfia. Fiangonana tsy mba nanana ny tompo fanamariana, tsy mba nanana ny tompo teny mahery tahaka ny ohatra hoe Laodikina, tahaka ny hoe Sardis na Tiatira, nanana ny fahalemeny. Fa ity fiangonana kely tany Filadelfia ity dia fiangonana izay tsy nana-tsiny loatra, tsy dia nisy nikanina loatra ary nafaran'ny tompo manao hoe tazony mafy, fikiro mafy izay anananao. Iny revako malala no ataontsika hoe antony nahatonga ity fiangonana ity hitoetra tsara ka sain'ny tompo manao hoe tany mafy izay anananao. Inona nahatonga inona ny toetran'ity fiangonana ity ka natoetra ny mpino to amin'ity fiangonana ity ka nahatonga azy nafaran'ny tompo hoe azony mafy. Inona lay azony mafy? Azony mafy izay anananao. Inona lay ananan'ity fiangonana ity?
raha toa ka mamaky andininy vitsivitsika dia voalohany indrindra dia lay andininy fahavalo dia ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny fahatokinan'Andriamanitra. Zany a no ataontsika hoe anankiray am'zay nampiavaka ty fiangonana ity izy manao hoe manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba mandà ny anarako, nitandrina ny teniko. Zava-dehibe refaka le hoe mpino mitazona ny tenin'Andriamanitra. Philadelphia de tsy hoe fiangonana lamina be akory ny fiarahamonina tao anatiny fa fiangonana mpanompo sampy ihany tao. Fiangonana tao amina tanàna mpanompo sampy ihany tao. Le fiangonana kely a dia monina tao monina na naorina tao amina tanàna mpanompo sampy zay mazava ho azy tamin'ny fotoana ny vanim-potoana antikité ny romanina no nitondra ary dia saika isa tanàna dia nanompo sampy fanaon'ny romanina moa de ny hoe avelany anaraka ny fivavahany ihany ny firenen'izay zanahany saingy ataony manampy sady mivavaka amin'ny Andriamanitra izay inon'ny romanina ndre mandeha isa-taona na indroa isa-taona, zany hoe karazan-drazana fampifangaroa fivavahana arahana ihany ny finoana avelany anaraka zay ivavahany ihany ny olona zay nahazatra azy fa izao tereny kosa amin'ny fotoana anankiray na indroa anatin'ny taona manao lay fampivavahana fanompoana ny sampy romanina. Ny Jiosy moa ny afaka ny Jiosy tsy nanao an'izay mihitsy fa ny fintany Philadelphie de nanao an'izany ary tao niaro ny tanànany Philadelphie de lay sampy antsoina hoe Janus izay mitana lakile, zay ny dikan'io teny io, tsy hoe kisendrasendra akory ny hoe eo amin'ny varavaran'ny tanàna tany tao Philadelphie eo vavadin'ny tanàna de eo ny sarin'lay sampy antsoina hoe Janus dia mitana lakile izy ary dia zay mahatonga ny hoe izay manana ny fanalahidin'i Davida lay faminaniana zany dia manazava fa ny tena manana ny fanalahidy de Andriamanitra fa tsy lay sampy antsoina hoe Janus zay efa hitan'ny olona isan'andro no andavanandrony eo. Fa na de teo azy zany totsika hoe fanompo-tsampy tao an-tanàna zany dia ireo mpino kosa dia niorina tsara tamin'ny finoana, niorina tsara tamin'ny finoana ary zay mahatonga azy miteny hoe manana hery kely ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Miavako ao anatin'ny firenena mpanompo sampy nefa mbola mahazona ny finoana mafy, mahazona ny tenin'Andriamanitra mafy ny kristianina tao Philadelphie. Ary zay mahatonga ny tompo eto miteny taminy manao hoe tany mafy zay anananao. Ry havako matetika miresaka an'izany tsika eto anatin'ny mofinaina ny hoe zao tontolo zao dia miha manompo sampy zao tontolo zao satria fa mihena ny finoan'ny olona mihamanga atsika ny fivavahana any Europa any amin'ny faritra maro samy hafa eto ambonin'ny tany dia mihamanga atsika mia tsy manaitra ny olona ny vavahana lerana mety tsy azo tononona amin'ny toerana maro akory na de ny anaran'i Jesosy aza andrandray azona esy teny ny firesahana hoe za kristiana amina firenena maro zay tononona hoe mandroso aza ary dia ao anatin'izany no afatra ampahelezan'ny tompo atsika manao hoe aza kivy amin'ny maha kristianina anao, aza kivy amin'ny aza menatra ny vavolombelon'ny tompo, aza menatra ny ijoro vavolombelon'ny tompo ao anatin'ny maha kristiana anao, aza kivy amin'ny fanarahana ny Kristy ao anatin'ny andavanandro anao mijoroa ary iay no mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, iay no mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, iay no mandrakariva ny fiainana kristiana. Fa faharoa dia hotsika manao hoe ny voalohany indrindra dia niazona ny tenin'Andriamanitra, nitandrina ny tenin'Andriamanitra ireto mpino tao Philadelphie. Fa ny faharoa lehibe zay nanana ny mpino tao Philadelphia dia ilay atao koa hoe fitiavan'i Jesosy. Ho Jesosy miteny manao hoe izaho efa tia anao. Niavaka tamin'ny fiangonana rehetra tao Asia Minora zany tamin'ireo nanoratana fito ireo ny tenin'ny tompo tamin'ny fiangonana tao Philadelphie hoe asehoko ampahafantariko manodidina anao, ampahafantariko ny olona rehetra zay manodidina anao fa za efa tia anao.
matetika rava ity tanàna tany Philadelphie ity, zay nahatonga ny niovanarana foana izy. Niovanarana foana izy, rava lay tanàna, rava ny horohon-tany satria mipetraka tamina faritra, tamina plaque tectonique mora tsy maro toerana ny fiainana atao ny fiangonana tany Philadelphie. Ny faritra Asia Minora iny dia nisy horohon-tany matetika, de rava lay tanàna, de manorina tanàna vao zay no mahatonga le hoe Neo Césarée Philadelphie, de ve lasa Neo Césarée, de ve lasa Flavia. Miova matetika lay anarana satria miova lay tanàna de ahorona indray, ary dia ny olona zany efa mitazana hoe rava indray lay tanàna, simba indray, dia hoy ny tompo manao hoe asehoko amin'ny olona manodidina anao fa izaho efa tianao. Ny dikany hoe izaho efa tianao de zaho haoriko indray ianao, ataoko tanàna vaovao. Zany hiaro anao, zany manana ny fanalahidiny fiarovana anao, manana ny fanalahidiny fitahiana ho anao. Ravako, inona nanana ny kristiana tao Philadelphie? Ny fahatsapany fitiavan'Andriamanitra. Satroboninahitra lehibe ravako ny fahatsapantsika hoe tian'Andriamanitra isika, tiany Jesosy sika. Rehefa ao anatin'ny ady sarotra atao ve tahaka ny kristiana tany Philadelphie, sady tanàna kely no eo anivon'ny firenena mpanompo sampy, no tsy de manao rava matetika, misy fahantrana, de nefa ao anatin'izany no anamborahan'ny tompo aminy hoe za tianao. Rehefa anatina zavatra ohatrany tsika de indray mieritreritra za tompo ve afoinao, za tompo ve maninona ampitondrainao zavatsarotra tahaka zao a tompo, nahoana a tompo no avelanao trotraka samirery. Dia ao anatin'izany no mibitsibitsika ny tompo manao hoe iza nge tianao, iza ny mamoa ka tsy misy manidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Ravako, fahatokinan'Andriamanitra zay nananany reto kristiana tao Philadelphie reto. Fahatokinan'Andriamanitra, tsy fiovana ao anatin'ny zavatsarotra amin'ny finoana, faharetana amin'ny finoana anatin'ny zava-manahirana, faharetana ny finoana anatin'ny zavatsarotra, fahatsapana ny fiainana sy fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra. Farana ny herinandro ravako, inona no afatra ho anao? Tianao Andriamanitra, tianao Jesosy. Ary izany fitiavan' Jesosy zany dia fitiavany zay anehoany aminao fa manodidina anao rehetra de zao ho asehony fa tianao izy. Any aminy ny fanalahidiny fahombiazana, any aminy ny fanalahidiny fitahiana ao am' Jesosy, ao am' Jesosy ny fanalahidiny fanasitranana, ao am' Jesosy ny fanalahidiny fitiavana. No zany dia any aminy todika isika. Zany manana ny fanalahidiny fitahiana zany, zany manana ny fanalahidiny tanàna zany no efa tianao. Dia miorena amin'ny finoana, tany mafy zay anananao, tany mafy zay efa nomeny anao de ny tenin'Andriamanitra, zay efa nomeny anao de ny fitiavan'Andriamanitra, zay efa nomeny anao de ny famelan-keloka. Ka na inona fizahantsoetra dia mahatokia an'Andriamanitra. Tompo any ampaheranao malala ary hitahiry ianao fa izay rehetra manana ny tompo, izay rehetra miankina amin'ny tompo dia mandresy mandrakariva. Araka ny teniny matao hoe zay maharesina toko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ny fanomeza tokonao fa ianao no manana ny fanalahidiny fitahiana, ny fifaliana, ary rehefa manidy ianao tsy misy mamoa, ary rehefa mamoa anao tsy misy mahidy. Any am-pelantananao ary efa nomenao anay ny fitahiana sy ny fahasoavana, de mitaona anay ianao tompo mba hitandrina ny teninao. Mitaona anay mba tsy handany anaranao fa hanaiky ho vavolombelonao mahatoky, ary manome tokoso ianao fa hiaro anay ho voafontsy ao anatin'ny fizahantsoetra. Saotra tompo ny amin'ity faran'ny herinandro ity. Saotra fa teo ny zava-tsarotra ny lalovanay, teo ny zava-manahirana ny setraina, teo koa ny fitahiana izay nomenao. Misaotra tompo.
fa ataovy miorona mandrakariva aminao zahay. Ataovy mitoetra mandrakariva aminao Andriamanitra. Ataovy mahatoky ny fitiavanao mamindrafo aminay. Mamelany aloka amin'izay rehetra mitona palahelo anao nataonay. Fa tehirizy kosa ao anatin'ny fifaliana izay miatrika ny herinandro vaovao manomboka rahampitso. Ataovy mahana fo madio zahay. Ataovy mahana fo falifaly. Ataovy mahana fo feno fandeferana. Ataovy mahalefitra amin'ny fanarahana anao Andriamanitra. Dia mitahianay tompo tsara, alaza mahafonina mahasaraka anay. Misaotra Jesosy. Amen.